Milanao zay fanay masinao Milanao Ndao veritsika trano Milanao Milanao Ndao veritsika foana Milanao fanay masina Milanao Milanao fanay masinao Milanao Milanao fanay masinao Milanao 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 zay fanay masinao Milanao zay fanay masinao Fotoana izao tsy haiko na tsapanao zany fanatrian'ny fanay masina zany raha ohatra ka mbola tsy matsapa ianao dia tiako ianao mbola tsy tary ianao raha zao ianao voahiditra anatin'ny fanatrian'Andriamanitra milanao zay fanay masinao milanao zay fanay masinao milanao foana ny fiainanay fanay masinao androany mba anome voninahitra ho an'i Jesosy androany ame voninahitra ndray zanaka fanay masina androany tiako anao mba tena anao fiderana mihoatra avy any anatin'ny fonao mihitsy androany
Amen. Tasika androana hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny dia androany. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, hakuna shemba. 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 Zanaka fanay masina dia te hatanana koa tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. Todia amin'ny ambadika aloha anao teneny tonga soa e. Dia mijereva olona anankiray indray teneny hoe tahina manokana e. Izy ka mbola misy olo hafa dia teneny hoe ela velona e. Amen. Ndao mba hifandray tanana vetivety a raiso ny tagnany olona akaikinao io ndao tsika mba hifampivavaka. Amen. Teneno izy vavaka famaranana ny taona hoe ho faranatsika mivavaka hoe ty taona ty dia sady ampaherezo izy vavaka manokana ho anao zany ihany. Amen. Dia raha mba misy zavatra na hoe antombavaka mba avy agnatin'ny fonao agny a mba tonony amin'ny olona raisinao tagnany io. Ndao hiara hivavaka tsika rehetrarehetra asandrato ny feonao. Raha eo misotranao zay raha tonga eto amin'ny toerana ity zay androany andeha ankalazanao dia anay eto. Mino zay Jesosy eo fa na dia zay tsy angatanay androany ho azonay. Mino zay Jesosy eo fa eto ny fanatrehanao hitany isambatan'olona ianao, hitany tsirairay avy ianao, anomenay fahasoavana ianao, anomenay fandresena ianao ary anomenay fahitam-pity ianao. Fanamasinao miasa eto hoe aseho eto ny herinao, aseho eto ny voninahitrao, aseho eto ny fahatsaranao, ny fanambinanao, ny fahitam-pity avy any aminao, ny fanasitranana avy any an-danitra. Lay voninahitr'Andriamanitra Tompo ao aseho hoy amin'reto rahalahy vavy reto. Nizanizy izy tonga eto Tompo androany andeha hitady anao ny diany eto. Ataovy mahita anao izy, ataovy mahatsapa izy Tompo fa nihaona tamin'Andriamanitra izy androany. Ataovy mahatsapa izy fanamasina ny fahalebiazanao, ny fahaiza-manaonao, ny voninahitrao.
asehoy ny fiainanay tompo atao vitataratra amin'ny tsirairay avy fa lehibe anao le Andriamanitra ivavahanay lehibe anao le Andriamanitra zay itokianay tompo miantso anao zay hitady anao no andehanana eto mankasitraka anao zay manome voninahitra anao zay Andriamanitra Andriamanitra miantso anao samimba mivavaka samimba miantso an'Andriamanitra tanterao androany le dianao eto andeha hivavaka dia mba tiako mba hisokatra ny feonao androany tiako mba hiresaka amin'Andriamanitra ianao androany ianao tompo hoe malala ny zavatra rehetra oka ianao hiasa oka ianao hamangy anay oka ianao hitaridalana anay oka ianao tompo hiteny aminay oka ianao hampahery anay oka ianao hiasa ny anatinay ihany misaotra anao zay tompo manany ianao segondra vitsy minitra vitsy mba hitenenana amin'ny tompo androany miadiva varotra mihitsy hoe Jesosy eo tiako hiona aminao hoe ny sosiako rehetrarehetra tiako hiona aminao zao ady atrehako zao tiako hiona aminao hoe ny tokantranoko ny arabolako ny aktiviteko rehetra tiako mba hiona aminao
Zavatra amin'ny anarako dia ihaino azy any an-danitra. Ndao mba samby ifanatona kely mety tsy dia mahazatra anao zany. Mety tsy dia fataonao loatra zany hoe mifampivavaka amina namagna zany fa ndao androany mba hitondram-bavaka ny ara-bola. Tena idongy io mihitsy Jesosy mba ataovy mahita vola be olo reto hoe. Ary rasainy raika efa manana izy mevitolo-tsaina izy mba ampiasany azy hoe. Ataovy mihaona amin'izay mba zavatra tadiavinao izy asandatin'ny feonao hiara hivavaka tsika rehetra. Raha eo misotranao zay, fa namasinao miantso anao zay arak'izay hiranay teo zay. Te hiaona aminao zay ary mangetahetanao ny fonay, mangetahetanao ny fananay, magniry mafy anao zay dadamalahy. Magniry mafy anao zay Tompo. Miantso anao zay androany hitondram-bavaka ny ara-bolanay. Hitanao Jesosy tsy miafina aminao. Misy aminay reto ao anaty trosa. Misy aminay reto ao anatin'ny tena fahabangana tanteraka amin'izany ara-bola zany. Ao ny tafahitsiko anatina tsy fisina lalina. Tompo mifono aminao zay ninona antony manokana natonga an'izany ka avy taminay. Ibebanay zany dadamalahy. Ary eto zay dia mivavaka aminao Tompo malaly. Eto zay mangataka mba ho tahinao ny ara-bolanay. Tondram-bavaka ny ara-bolan'ny mpino rehetra toziona Tompo androany. Tondram-bavaka ny ara-bolana plein temps, ny mpiandraikitra rehetra, ny sekoly alahady, ny ray aman-dreny, nizaniza mpino ato amin'ity ziona ity. Na lahy na vavy na antitra na tanora, ireo zay manaraka ny en direct dadamalahy, tahio ny ara-bolana, tahio ny ara-bolana, mba ho feno fahasoavana Tompo zay ara-bola zay, mba hiseho ny herinao Tompo zay ara-bola zay, ataovy matsapa Tompo tsirairay avy, fa voatany ara-bolany amin'ity mois de décembre ity. Onka Andriamanitro, ireo zavatra mbola miantona rehetra, naiza naiza, idina faingana. O dadamalahy, tahio ny fianakavianay, tahio ny ankonanay, tahio ny vady aman-janaka, ny rahalahy, ny rahavavy, ny ray aman-dreny. Onka mba ho hisy fipoahana ara-bola. Tompo ny ray aman-dreny dia variana mitondra-bavaka zavatra hafa, fa tsara mba voatony ny vavanay ny ara-bola. Eto zay Tompo miantso ny vola amin'ny anaran'i Jesosy ho avy amin'ny isam-batan'olona. Hiditra ny amin'ny fanarahany tsirairay avy any. Hiditra amin'ny fanarahany isam-batan'olona any. Ny fitahiana ara-bola, ny fandresena ara-bola, ny voninahitran'Andriamanitra iseho amin'ny ara-bolanao. Dadamalahy misaotra anao zay, fanamasinao mila anao zay. Jesosy mangetahetanao zay, kasio ny ara-bolanay, vangio ny ara-bolanay fanamasina. Oka mba handreny feonao ny ara-bolanay ka mba hisokatra amin'izay ny lalana. Ary Tompo re mba manana ihany, fa tsy haino hoe atao ahoana ny fampiasana azy. Tononoko eto zany Tompo le tolo-tsaina avy aminao, le fitahiana avy aminao, le fahasoavana avy aminao. Irotsaka amin'ireo zay mba manana vola nefa tsy hitany anaovana azy. Meo tolo-tsaina izy dadamalahy. Arova izy mba tsy hanao foana, arova izy mba tsy tafiditra anaty fatiantoka, arova izy mba tsy tafiditra anaty fisolokiana, arova izy Jesosy tahio izy. Jerevy manokana ny mpianatra ao Tompo malala, jerevy manokana ny zanakao, jerevy manokana ny vahoakanao. Oka ianao hitantana anay, oka ianao hitahy anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Somary teneno mafy mihitsy amin'ny lekaka hoe mandresy ara-bola ianao hoe. Amen. Nasivy bravo mafy e. Alleluia. Amen, amen, amen. Hitondram-bavaka ihany tsika, mbola vonona ve ianao hivavaka? Sady ino moa dia tsika eto iny raha tsy mahadiso? Andeha ninona hono tsika? Sy tianao zao raha namitanin'olona avy agny an-trano hoe oaizanao madamo dia iza navalinao? Andeha hivavaka. Dia ampahirezy olona akaikinao, ataontsika raha diantsika niany. Amen, amen, amen. Izy mbola vonona hivavaka. Andao indray mba hitondram-bavaka ny fianakavianao, ny taranakao, ny zanakao, ny rahavavinao, ny havanao,
mba ho tsara fiafara. Alleluia. Izovy daholo zay retaka igny. Ny taranakao, ny fianakavianao, ny ray aman-dreninao, ny zanakao, ny havanao ho tsara fiafara. Sady ampahirezo kely olona akaikinao io ho tsara fiafara ianao e. Amen, amen, amen. Tsy hamaragna ny tantaranao amin'ny alahelo zany ianao e. Tsy ho izy fafambaraka afaka hiaraka amin'ny fiafaranao zany eto e. Tononoko sady ny fiarovanaN'Andriamanitra ho anao e. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao mba hitondram-bavaka tsika. Satria raha mamaky Baiboly ianao misy olona goavagna be tao anaty Baiboly fa saingy ratsy fiafara. Fa tsy ho tahaka izany enenao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao mba hitondram-bavaka manokana tsika arasa anatin'ny feonao. Ny ara-bolanao ho tsara fiafara, ny taranakao ho tsara fiafara, ny fiainanao ho tsara fiafara, ny hoavinao ho tsara fiafara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reposa kelagamontana bababa. Brendo libo sekadaba yelo kremo pazakadabas. Samimba mivavaka amin'izao fotoana izao e, aza mangina ny fiafaran'ny fiainako e Jesosy mba ho tsara. Fiafaran'ny fiainan'ny taranako e, fiafaran'ny vady aman-janako, fiafaran'ny reo fianakaviako, reo ray aman-dreny, reo olona zay manakaiky anahy, na iza ho tsara fiafara. Ny manodidina anahy rehetra Jesosy ho tsara fiafara. Zao iraka misy anay zao ho tsara fiafara. Ministera mpanomponay ho tsara fiafara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo, misaotra tatamanay, mankasitraka anao zay, mideranao zay. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai de prières emporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai de prix à emporter, J'ai de prix à emporter, des victoires à gagner. victoires à Alléluia. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Avete demandé, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai de prix à emporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dia mivavaha-manokana ho an'ny tegnanao n'izao fotoana izao. Ataovy ambony lohanao mihitsy ny tagnanao dia mba tonono daholo ireo zavatra mba tianao hitsanga amin'ny fiainanao io. Tonono daholo ireo faminaniana tsara mba tianao hipoitra amin'izay. Na zava-panahy io, na ara-bola io, na fahasalamana io, na arak'asa io. Mba tonony amin'ny tegnanao zany androany. Mivavahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Asanaton'ny feonao, mivavahinao, mivavahinao, mivavahinao. Oh, halleluia. Tumpo utahina unfienre, itumbu falmeza paswama, itumbu faendre, umal narapana, umena ufitahina guava, fanresena guava, fanambina, paswama, faidamti, fanambina na fiamna demans, iruce camfienre, iruce camceraya, iruce camfienre, o che non tu vitahene, o che non fanno masna panresene, o che non ti socio, an me fai la ven, an me ne fanambina, an me ne fa suava, mi sauta tu. Mi Oggi amami giù, fale in me. O che non guarda i tan fare piazza na della. O che noi tan fare piazza Gesù
fana masina Era não Jesus Era não fana masina Sanyo papapanta Jesus, say fana afa, yafna to na tuat, di kum focus au, sara kam nawa manum kadruan, say fana niampita, ta fita to na tuat, di kum yala so deso, amne naran Jesus mva, man di janawar fana rats, yala to na tuat, ritrusa, yala to na tuat. Ritsvau miazan, miala tonat kwat, mi vokeno, nyasan mais naretsa, miala tonat kwat, rukarasena us naretsa, miala unfiena, mandresia, amdenara Jesus, asifura kura kamafne, amen, hallelujah. Batin nam nege kno zawe zanak juna we zat smets ban ruswe art smets ban numpko amen jov dol basanak juna yo basi pura kura kama pewan Jesus no amen yawan sem basanak jina javya no hallelujah ma pe
Semantsy mandroso e Tegna marigny zegny Sao sanakzy io Sao tsy maintsy mitombo e Ary tsy maintsy mandroso e Amen. Asy bravo mafy be ho an'i Jesosy. Amen, amen, amen. Alléluia. Tinino aminakaiky anao mila magnano répétition hely anao mandihy zegny hoe. Amen. Mazao toerana vetivety are. Atsika jiaby zegny mila magnano répétition. Hatramin'ny mpitendry, hatramin'ny mpihira, hatramin'ny mpandihy. Retsaretsa. Tahin'i Jesosy ianao hoe. Zay vao bonjour aby zay anao malao. Tinino aminakaiky anao zay hoe za vao iarahaba anao tsara be hoe. Amen na? Ya, za andriavana atao mivavaka karaha n'igny ataonanjy. Dia nareo mitarika aketo zany no viagny raha karaha n'regny raha ilaigny 2025. Amen, amen, amen. Taritiny olo agnaty vavaka, taritiny olo agnaty fiankofana, ary ampirisihana ny olona tena hiresaka amin'Andriamanitra rehefa tonga eto. Amen. Alléluia. Ary miarahaba antsika rehetrarehetra mianakavy tonga eto amin'ity famille ziona ity indray androany. Na reo zay manaraka antsika en direct jiaby arabaitsika mba asitsika bravo an'ireo zay magnaraka antsika hoe. Isoragna an'Andriamanitra fa maro be olo magnaraka antsika amin'ny page Facebook. Mba fa maromaro hoe isoragna an'i Jesosy. Dia isorantsika anjare jiaby zay miaraka amintsika eo amin'izao ankehitriny zao. Dia misaotra anao koa zay tonga eto. Misaotra betsaka anareo jiaby ireo namaly ny antson'Andriamanitra ho tahin'ny tompo aneny fiainanao. Ary za inoko fa tsy very maina zany fahatongavanao eto. Satria matoa ny olona anankiray miainga avy any an-tokantrano hamonjy toerana sahala amin'izao tsy vitavita ho azy zany raha tsy ao ny finoana. Amen na? Matoa zany anao tonga eto manam-pinoana ianao fa misy zavatra ho anao eto. Ary io finiavanao io tsy maintsy valian'Andriamanitra io fa za matahotra ianao. Tsy mora riavana ny mametraka ny fiainanao agny dia lasa nakaty indray anao aloha hitan'Andriamanitra io fa za matahotra. Ary ampahirezako foana ho antsika zay efa tadokivina indray hoe mifaragna ny fiainako. Tsy mifaragna zany ny fiainanao fa sendra mandalo zavatra mafy fotsiny ianao io. Mety tafiteny ianao indraindray hoe resy za io paster tsy resy zany ianao fa miatrikady. Amen. Mba ataovy regnin'olona akaikinao inge zany tsy resy ianao efa miatrikady. Amen. Matona mbola mahita mazava, matona mbola maheno an'izany feoko zany, mbola misy solution ho anao. Amen. Satria ny soratra masina mihitsy miteny an'izany zay rehetra mbola velonaina ozy mbola azo antenaina. Amen. Dikan'izany aza mamoy fo fa mbola misy solution foana ianao io. Na dia mafy be karakory ara le izy amin'i Jesosy misy solution. Aroka mba hirotsaka amin'ny tsiraray avy zay solution n'Andriamanitra zay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tsy andrelantsika fa andao ankalaza n'Andriamanitra amina fanomezana fanatitra. Ho anareo magnaraka ny directeny koa dia entanonay mba hiaraka agnatanteraka an'izany aminay. Misy andreo numéro be da be ireo mandeha eny amin'ny écran eny afaka anatanteranareo ny fanatitra reo zay resy lahatra. Marigna fa ny fanaovana fanatitra toziona tsy antery. Mba tsara ho regnintsika jiaby zany sao dia misy gaga izy tao moa zany forcé ny impiry sa magnano akory tsy antery. Fa ny fatakaranao no anaovanao anazy. Ohatran'izany koa matetika za mampianatra, mampirisika, manaova ampafolo-karena fa za tsy manery ianao hoe tsy maintsy manao an'izany. Fa samby amin'izay mety ho fatakarany, fahatsapany, fa anjarako mizara, anjarako mampianatra hoe zao ny lafiratsiny, zao ny lafitsarany, dia ianao malaka zay tandrify ianao. Tahin'i Jesosy ianao asandrato amin'ny lanitra ary fa hivavakatsika. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ireto fanatitra tolotray reto. Raisy zany tompo, aevaevanay eto aminao mba hitondra fanambinana, hitondra fahasoavana ankatoko izao farany taona zao Jesosy. Oka ho tahina mihoatra ny ara-bolany tsiraray agny. Oka mba tena ho ane de témoignage ho anay marina tompo ty taona ty. Ary ho entina hisaorana sy ankalazana anao zany. Mankasitraka fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mandroso ianao ny avy any aoriana zany tonga dia mitsangana salama mahazatra antsika mandroso aty aloha aty magnatanteraka fanatitra. Mandroso ara tompontsika.
Andro lehibe tokoa androany satria andro andrenesanay ny feonao indray izay hiteny amin'ny fiainanay. Miasa Jesosy, aseho eto ny herinao sy ny voninahitrao.
aseho ietony fahatsaranao rehetra, aoka ho isy fanasitrana, aoka ho feno fiainana, ho feno fitahiana ty fotoanandroany ty. Misy saotra tompo. Fanahy masinao fanahy masinao midinare fanahy masinao fenoia voakiona lifokoatsaka. Tia tanantsika ho an'Andriamanitra mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Vonona venao androany ampandroso an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao indray. Alleluia. Tahiny Jesosy ary ianao e. Araka nefa nampanantenako anao tary tamin'ny premier culte dia iresakitsika androany mahakasika ny atao hoe nouvelle saison na hoe vanim-potoana vaovao. Afaka andro vitsy dia hiditra amin'izany tsika raha ny ara-bakteny iainantsika. Amarina 2024 tsika zao, hiditra 2025. Dia raha ny tokony ho izy, tsy tokony chiffre fotsiny ny vaovao, fa ny fiainanao koa tokony ho vaovao. Ataovy amen zany. Amen na? Zay no mahatonga antsika rehetra zao dia efa mampafantatranao sahady fa à partir ny fa 15 volana janvier, mbola tsy voafetra tsara moa le daty, hiditra agnaty fifadikanina tsika. Ao anatin'ny 1 andro tsika hifadianina. Zany hoe tsy mihinana mihitsy fa amin'ny hariva vao mihinana. Asa voadigninao eto fô. Maro raraka andalana amin'izy ndraikindraiky tsy mandeha mivavaka mihitsy ara-mony sasany satria izy no tsy mifady. Mandehana fogna anao na mba mihinana tsy magnino. Mba sitrany zay mba misy namana mba mampahery anay. Tahiny Jesosy anay ianao. Fa ataoko filazana izany ho an'izay mba te hiditra amin'ilay nouvelle saison. Raha anao mba agnisan'ilay olona te hiditra agnatin'ilay nouvelle saison, andao mba hiaraka hifadianina e. Vitanao zany. Mahazo misotro rano amin'izany, mahazo misotro jus, fa vendikanina ny tsy hohaninao. Donc zany mahazo mihinana dité koa anao gn'elagnelana igny. Mahazo mihinana café le mihinana café. Fa vendikanina igny zany tsy hohanina raha tsy harivariva ny andro. Fa ho an'izay mety hoe marary tezaina aretigny na misy traitement atao dia mba misy option anankiray faharoa indray mihinan-kanina ndraiky fa tsy mihinan-kena. Hena ndraiky tsy hohanina, zay zany faharoa. Ohatra hoe aomby, laoko, trondro zany tsy hohaninao. Fa légume, ary mbola mindragna fo koa ranao mahazo mihinana atody. Tahiny Jesosy anenao. Ho an'izay ohatra hoe misy tension misy diabete misy an'izao hoe mba hena ndraiky zany mba tsy hohaninao. Mino zao fa vitatsika jiaby zany. Ho an'izay matanjaka tsara, renao fa salama tsara vatananao miditra anao agnatin'ilay tsy misy sakafo mihitsy raha tsy hariva ny andro. Fa misotro rano, afaka misotro jus, afaka misotro dité, fa tsy mihinana vendikanina. Dia ny option faharoa, mihinan-kanina fa hena fô ndraiky tsy hohanina. Mino zao fa vitanao zany. Dia isaky ny hariva tsika misy fampianarana foana, ary ambolo madinika moa zany nagnantanterantsika fotoana isaky ny hariva. Fa ny isaky ny alahady ndraiky dia ohatran'izao ihany isaky ny alahady misy hariva maraina, misy aty ny atoandro, misy ny après-midi. Ohatran'izay zany ny fandaharam-potoana dia mba iomananao sahady manomboka janvier misy an'izany ataontsika e. Dia atao filazana eto ampilipitra eto le izy rehefa hanomboka hoe hanomboka izy amin'ny herinandro ria samy miomankomagna daholy. Dia ny zanam-piangonana rehetrarehetra zany miaraka magnatanteraka amintsika agnatin'izay. Dia vita io fifadikan'io mbo hagnano fety be ndraiky atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na? Ya. Ary mba faniriko amin'io mba tegna tsy lany mihitsy ho ny hena. Zany mba etaetako. Zany anao na tondrona ro fa le magnivikivo daholo regny tsy raha bateko hitranga am'izy. Ia, tondrasana lakore sao dia misy agnampy laoka. Igny le tiako atao aloha. Amen na?
après fifadikal atsika magnatanteraka an'izany. Ary ezahagna moa izy amin'io le alahady mamaragna anazy igny amin'igny tsika mba miara misakafo. Ataovy amen zalahy. Iya. Zay mba naovantsika anazy. Ndeso ambavaka deny zao zany mba ho tahigna za. Izy koa mba tianao koa manao tahina dia mba ndeso ambavaka koa. Ya, ndeso ambavaka tegnanao mba anao miantoka aomby folo lasy teony anao. Amen ndraiky aloha dia nataonao. Dia mba samy mba mietsika zany atsika amin'izy io hagnano fety betsika ny atsika menakavy. Andeha afara atsika zareo zanam-piangonana jiaby. Karaha nataontsika teto tamin'ny mandrisiny impossible igny fa bonne année ziona ndraiky le izy. Ary io tegna fotoana ivalamparatsika io mandraigny jusqu'à riva. Amen. Tegna hoe bonne année ziona agnarany. Jusqu'à riva atsika miara mifaly eto tsika. Isaka teteka atsika raha homan-kanina fô. Agnatina torteny igny anao zaraga brioche. Ia. Lela aloha misy magnatitra zio azy koa aminao keko. Tsy ankihetsika keto. Mifaragna fotoagna mizara sakafo zany anao tsy mahovoka firy. Ro amin'ny fa tsy lany. Ataovy amen moa re olona. Ohatran'izany ane ry avagna atao hoe mampiasa finoany. Sao dia tsy hainareo. Karaha ataoko akizy any. Tsisy nininona zao posiko akato. Fa fanantenagna fa misy kisarisary hoe karan'izao hoe karan'ity hoe karan'ry tahina anao hoe amen. Zay le hoe saison vaovao. Asivy bravo mafy be raha mba resy lahatra amin'izany ianao. Ka amin'ny maha saison vaovao anazy zany ravana tsy tokony nisy olo hipetrapetraka tsony. Hoe tsisy raha atao ony ianao hoe tsy tokony zany tsony ny fiainanao 2025. Fandana mba forceo mihitsy ny tegnanao mba ho hisy zavatra atao. Zany hoe manomboka amin'io zany manomboka androany vehivavy manan-katao ianao. Lehilahy manan-katao ianao. Zaza manan-katao ianao. Tanora manan-katao ianao. Zany raha tokony ho hita à partir ny androany. Ny Baiboly nefa milaza fa tsy maefa manao na inona nareo izy raha misaraka amiko. Io fogna ny avagna amin'ny problème. Atsika io rehefa manomboka misy zavatra atao dia te hisaraka amin'Andriamanitra. Zany ny ola. Raha manomboka manan-katao ohatra hoe miditra miasa, tafiditra ny asa, mandeha be ny varotra, mandeha tsara ny activité, dia lasa ahegna atsika ndraika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Tsy tokony ohatran'izany raha avy agnataonao. Fa mba asehoiny tompo fa ianao le lehilahy tsy miovaova, anao le vehivavy tsy miovaova, na misandratra be karakory ary fa ny fitiavanao ny tompo vao meny niara-ny sandratra taminao koa, na mahomby be salaminy ahoana ary fa ny fiarahanao amin'ny tompo miaraka amin'ny fahombiazanao foana. Zany ry avagna tokony mba ataontsika zany. Amen. Ataovy zay tonga anao tsy saraka amin'Andriamanitra. Raha anao tegna na dia ataoko hoe mandresy ary ianao fa ampivavaka, za milaza aminao vao may maharitra ny fandresenao ary tsy azo sakanana ianao. Fa raha mandresy ianao nefa tsy ampivavaka, mbola saky ny devoly sangisangina amin'ny fiainanao, mbola saky ny devoly valivaliagna volanao, mbola saky ny devoly sakanana ianao indraindray satria tsy ampivavaka. Karaha te hiditra saison vaovao, vao may ry avagna ampitombo fitiavagna an'Andriamanitra, vao may mifikira amin'ny Jesosy, za Jesosy hifikitra aminao. Indray tsika io mety reraka. Za dia tegna misy fotoagna za tafaresaka an'izany ampiara-miasa amiko hoe enjagna ihany ho za ty asanay ty mandeha ila anao mifantoka amin'ilay aila, vita le aila mifantoka amin'ny an'Andriamanitra, vita ny an'Andriamanitra mifantoka amin'ny sy ny sisa, avy eo mifantoka amin'ny tokantragnonao, mifantoka amin'ny asa fivelo. Tsy moramora fa na eo ara zany rehetrarehetra zany apetrao foana hoe za tsy maintsy manompo ny tompo. Zany ny tokony ho targetra. Fa tsy aleo limlimitena satria ny natevina posonao. Dia limlimitenao fotoana andehananao mivavaka. Teneno amin'ny olona akaikinao io, ny natevina moa izy koa hoe tenena izy. Tsy sakinao ve miteny anazy ny natevina angandry hoe ohatra tsy mandehandeha vavaka tatoato, teneny le olona akaikinao io, anao tsy hitahita inga hoe ny natevina.
tandremo efa me manify eo ne io e tsy aloma zalahy izy me matevina fogna tsy me manify izy nefa nagnatevina an'io Jesosy zay tompo inao izy io ane riavagna ny fahombiazantsika tsy mendrika atsika kory io anao tahina io tsy hoe enao faran'izay magnana kory fa niangarana anao tamin'ny fahasoavana niangarana tegna niangarana za miteny aminao fa misy olona mahery mivavaka lavitra noho ianao fa tsy manana ny zavatra nagnanao misy olona tegna manana fahamasinana be mihoatra noho ianao fa tsy miaigny fiainananao kory dia ilaza venao fa ianao no nagnino mahaiza manetry tena misaotra n'Andriamanitra foana aza sarahana amin'i Jesosy fiainananao aza sarahana amina vavaka fa mampalahelo amintsika indraindray rehefa mba hasandratry ny tompo rehefa mba tahiny tompo rehefa hoentin'ny tompo amin'ny saison vaovao tady any agnavognavan-kevitra tady verin-dalana ao moa ny tonga dia mangatsika tanteraka ao moa ny tonga dia tsy mety atao tsony fa dia fa ny nafa karan'io e za indray mandesa-kerinandro ihany no mivavaka halleloia ohatra likliksa zany nge le izy fa tsy mety ry avana azonao le izy tsy mety satria ozy ny baiboly ao amin'ny Luka 18:1 fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka Jesosy ny teny an'izany tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka dia atodio aminao agny verset io amintsika miteny io mety araveneninao ndeso ampidevagnanao agny zany le verset ampidevagnany tragnonareo agny io zany misy micro mitabataba be amidevana raiky hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka dia mbola sa mamaly venao hoe mety zay le izy ary hitanareo io toroteny alefaka ranjany io enregistren'Andriamanitra izy io za efa nampahitany tompo an'izany nisy olona hony nitsaraina vision hitako zany ndray mandeha nitsaraina zany hono ny olo io dia mifamatra hono le olona mifamatra za kosa tsy nanao an'izany za zay rehetra nyteneninao no narako daholo satria le olo mpivavaka dia regniko nalefa zany hono torotenitsika alefa toroteny dia henoko le izy feoko mitoroteny le hoe ohatra za toteniteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka na herigny toroteny enregistren'Andriamanitra ka izy ry avana satria toroteny aketo isaky ny fotoana io tenin'Andriamanitra fa tsy teniko misy fotoana ane za magnomagna note karan'ity ndesiko miaraka aminahy fa nendray zara raha voavako koa be ny note igny fa zavatrafa ny voaresakako aminao satria tsy anala izy fa an'Andriamanitra zay manana mesazy aminao ary tadidinareo jiaby zany fa tsy ho anay mivady mihitsy ny tonga avanareo eto ary za sura fa raha zay mivady tsy nandehananao teto fa matonao io tonga eto mahita mahatsapa fa misy Andriamanitra miteny eto ka ndana ry avana mba hankatoavy raha mba misy teny renao alleloia tahin'Andriamanitra ianao hiditra saison vaovao ane ianao amin'ny teny Hebreo ny atao hoe vaovao dia hoe zavatra mbola tsy hita zay ny atao hoe vaovao na hoe zavatra mbola tsy nesehena mbola tsy noharana zay le izy amin'ny teny Hebreo midikany hoe vaovao c'est pas encore essayé mbola tsy isy nikitikitiky raha adika amin'ny fomba fitenitsika tsotra dia hoe tsy deuxième main second hand fa tena hoe mbola tsy sisy nikitiky azo ilazagna anazy io ihany koa ny atao hoe nouveau dia hoe pas endommagé tsy simba nouveau c'est pas endommagé na raha adika misimisy kokoa dia hoe inhabituel ireo zany ny zavatra tian'Andriamanitra iainanao tian'Andriamanitra anao iaina zavatra inhabituel nefa ry avagna raha te iaigna zavatra tsy mahazatra tsy maintsy manao zavatra tsy mahazatra
Ake boka mamparary be izy io mahatonga anazy io tsy olo jiaby tafiditra amin'ny raha vaovao. Inhabituel. Zany hoe miala amin'ilay fahazaranao ianao. Anareo tsy mba mandeha mivavaka rehefa la d'après-midi reo, teneno amin'ny akaikinao zany, mba miala amin'ny fahazaranao io hoe. Miala keo anao dia mikisaka amina fiainam-baovao. Amen. Anareo tsy mba mamonjy maraim-baovao reo, teneno kely olo akaikinao, anao tsy mamonjy maraim-baovao io hoe, tapitra foana hoe taogno hoe, anao tsy mamonjy maraim-baovao. Teneno izy, teneno le olona akaikinao, anao tsy mamonjy maraim-baovao io hoe. Mpianatra hoe zao fa tsy mianatra anao mbola tsy mamonjy maraim-baovao. Teneno izy be style. Zay ny atao hoe nouveau, inhabituel. Na raha dika misy kokoa dia hoe non familier. Non familier. Tsy niara-monina taminao, tsy nifanerasera taminao. Zay ny atao hoe nouveau, non familier. Tianao iaigna raha maventy be karan'izany? Ya. Ary zany teo ny angan'ilay teny hoe mana. Mana. Amin'ny Baiboly teny anglisy zany ny fandikana ilay teny hoe mana dia hoe what is this? Fa inona io? What is this? C'est quoi ça? Zavatra manaitra. Amen na? Tsy maintsy mitranga aminao zany 2025. Tsy maintsy mitranga aminao zany manomboka androany ho isy zavatra manaitra ny olona. Mandalo fiara farany tsara tonga dia nenareo. Misy tragno farany tsara dia fa nenareo. Miteny olo hoe ino eky raha tsara be igny? Nenareo. C'est quoi ça? Zay ny dikan'ilay izy rehefa. Amen. Ary rehefa manomboka mahazo an'io karazana fahasoavana io ny fiainan'olona, io monko zany karazana zavatra anosehan'Andriamanitra anao. Avy ety anao dia atosika ho any anaty nouvelle saison. Azonao? Herin'Andriamanitra zany manosika anao anaty nouvelle saison zany, fa tsy hoe tafitafiditra ho azy agny ianao. Jereo tsara fa be da benga ny olona mba magnanofinofy amaragna an'ity taona 2024 ty. Fa misy tsy tafiditra mihitsy. Misy salama tsara, misy managna moyen, misy nianatra be, fa tsy natratrana dia mois de décembre raha tsy tratrana. Fa anao natosika Andriamanitra ianao tonga décembre io ary tsy maintsy tonga 2025. Tsy maheno amen an'ilay olona mihitsy za. Alléluia. Tsy mbadika ny tantaranao. Ary izy io refagna raha vao ianao zay tena hainao tsara ny mamantatra ny toerana mety aminao sy ny olona ny ragna ho anao, manomboka eo ianao tonga any amin'ny nouvelle saison. Azotsika izy mila fantarinao tsara zany hoe aiza moa ny toerana tokony mety aminao io. Maro amintsika moa kirevagna mbola mandeha amina toerana tsy natao ho anazy. Zany no za nahafatany Abela, satria noentiny Kaina tany amina toerana famboliagna izy. Or nefa ny Abela mpiompy, noentiny Kaina tany amin'ny toerana tsy nazatra anazy izy, dia mora be tamin'ny Kaina namono anazy tany. Ka anao fantaro tsara aiza ny toerana tokony amelombelona ny fananao io. Matetika moako ambenitenitsika foana le hoe fiangonana nahazatra, toerana mahazatra, zao mahazatra. Ianao raha mbola miaigna zavatra mahazatra, tsy ahita zavatra tsy mahazatra. Ary zay ny dikan'le hoe nouveau za te hoe non familier. Non familier. Donc ndana mijery fantaro tsara. Tsaroko za tamin'izany mbola kely ohatran'ny OCA iny ngamba za tamin'izany. Fa ny kamaradiko gona fa maventy be daholo. Satria tamin'ny mbola kely ny dôlan-jaza mbola kely magnano tsy ombeomby, magnano roulade regny zany foagna dôlan-jaza tamin'izany. Dia magnano kanety. Dia jerevako le tsy hitako mba fa elaela ihany nagnanovagna karaha tsisy raha. Zaho za tsy araka amin'ny zalahy reto tsony. Dia lanomboka zany jery hoe ary raha mbola tsy hainao misafidy ny olona hiara-dalana aminao, toerana andehananao, olona tokony henonao, tsy ahita saison vaovao zany ianao. Mbola raha henonao hatramin'izay foagna.
Fandana mba mijery manomboka androany aza atao sangisangy ny aveniranao. Mandehana amina toerana karahan'izao mba rignesanao raha vaovao, ataovy amen zany. Alleluia. Fa tsy miaigna fotsiny ary mako mahazatra. Ary misy ary tegna miteny an'izany hoe tsy fiangonan-draza. Misy an'izany amin'izao zay mako tsy miala amin'ny fiangonan-draza. Lizy nge tsy ratsy e. Fa mba fantaro. Satria io fagnahinao io misakafo karaha ataon'ny vatananao koa. Sakafo eo. Ka raha vao mahazo sakafo tsy mety aminazy io dia faible. Faible. Zany hoe mahatonga anao ndray tsy tafitononao mihitsy na vavaka tokony tononao raha tsy hainao. Satria faible le fanahinao. Fa amin'ny fotoana io maheno toroteny mahery vaky, mahazo révélation matetitetika, maheno an'Andriamanitra miteny, dia matanjaka. Na alleluia anao fotsiny ary fa mahavoaroka devoly. Amen. Marina ane zany e. Tahin Jesosy ianao e. Hiditra nouvelle saison ianao. Ka manomboka androany mba manapa-hevitra anao zavatra tsy mahazatra miaraka amin'Andriamanitra. Neny mivady zao dia efa nanapa-kevitra mihitsy zay hoe taona vaovaotsika hovaditsika ndraiky koa fanatitra atsika. Satria zay atao am-piangonana manao fanatitra. Fa ny ampafolo-karenanay fotsiny tsy ato zay manao anazy fa any amin'ny ray aman-dreninay. Azonareo le izy? Dia misy miambigna anay ka tarery dadanay magnasa olo magnano izy fa zareo karaha tsara hitako nandatsika tao. Natokana ho ana levita io, natokana andreo zay miaha ny fanahinao. Zovy miaha fanahinao, izy amenao azy. Ka zay mivady manana ray aman-dreninay dia agny ndraiky zay magnano ny anay. Anareo aketo nareo magnano azy. Tahin'ny tompo ianao. Ka zay nanapa-kevitra fa amin'ity taona vaovao ty ndao za mba ampitombotsika ndraiky fanatritsika. Arakaraka zay degrenao zay no ampitombony tompo anao koa. Fa raha anao mieritreritra za karaha ty marao agnan'izay sy beky magnino dia lasa voafetra eo ianao. Fandana sintomy miakatra ny fiainanao. Ary atomboy amin'ny zava-panahy izy. Fa ho hitanao fa io ara-panahy io no hibata ny ara-nofonao hiakatra sy ny ara-bolanao hiakatra. Ataovy amen moa e. Alleluia. Ka mety efa ela ianao zay mitandregny za io no nitady zava-panahy. Mety efa ela ianao nitady zavatra ampety ny fiainanao. Minoana ianao androany fa ho ampidiry koa agny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tafiditra any amin'ny nouvelle saison ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka mba ho isy fiainan'olona io veto e. Manomboka ho sokafan'Andriamanitra ny lalana. Hitombo amin'izay ny fidiram-bola. Anana fahasalamagna tsara amin'izay ianao. Omen'Andriamanitra hery amin'izay ianao ary tsy andaitra aminao ny famosaviana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nouvelle saison. Azo ilazagna anazy ihany koa ny atao hoe nouveau, ny hoe à la pointe du développement. À la pointe du développement. Zany hoe hivoatra zany ianao ao anaty fivoarana. Amen. À la pointe du développement. Ny tsara indrindra raha lasanabavy no hitranga aminao manomboka eto. Fa zany rehetrarehetra zany mitaky fahatsarana fomba fijery, fahatsarana fomba fisainana, fahatsaram-piainana. Misy zavatra takina. Tahin'i Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Fa indraindray tsika riavagna tsy tia mivavaka nefa te hita fiainana vaovao. Tsy tia hagnamaso ny tegna nefa te hita fiainana vaovao. Tsy te hamela heloka nefa te hita fiainana vaovao. Ny sasany ary moa tsy te handeha am-piangonana mihitsy izy nefa te hita fiainana vaovao. Tsarovy raha lasanabavy fa tamin'ny fotoana nanakenao andray Jesosy aneka na alainy devoly agnaty répertoire anazy mihitsy. E manomboka eto zany ty ozy à la cible. Dia raha jiaby ataonao io zany cibleny daholy arahany ianao. Ataonao amin'izay tady volanao ohatran'ny mety ihany, zavatra nahazatranao ihany, zavatra tokony hivoaka mois de décembre lasa niemotra. Zavatra tokony hilamina mois d'octobre lasa niemotra satria hitany devoly faible le spirituel. Ny alalagna faiblesse na spiritualité voalohany dia ny fimononmononana. Anao zay raha vao nanomboka ny mononmonona faible ara-panahinao zay. Sinao? Faible ara-panahy. Satria ny olona mino moka magnantegna an'Andriamanitra. Mametraka ny adiny ao am-pelantagnan'Andriamanitra.
mampiasa an'le Exodus 14:14 hoe Jehova iadinareo fa ianareo angina. Raha matanjaka ny ara-pananao dia igny no misebazia agnaty saignao. Tsy matahotra mihitsy ianao, tsy mangorohoro mihitsy ianao. Fa raha vao manomboka faible ny ara-pananao, ny zavatra hita voalohany dia fimonomononana. Aiza fiarangaha, hananana, magnometsiny olona, magnometsiny zaza madinika, magnometsiny pastera, magnometsiny mpiarabelona, magnometsiny ndraindray na ny tegnanao arao menao tsiny. Eo nahitanao ny faiblessenao ara-panahy. Fimonomononana. Mianara manomboka androany matoky an'Andriamanitra. Nasarotra aza ny lalanao. Mety misy olona te higafy anao quelque part agny, fa raha tegna matoky an'Andriamanitra ianao tsy tanteraka aminao zany. Mety misy olona te hanimba anao quelque part agny, fa raha tegna miantetra amin'Andriamanitra ianao, tsy mamono antoko anao akory zay ataony agny. Asa azonao le izy. Ankino amin'Andriamanitra. Raha tsy ankino amin'Andriamanitra io, tsy ahita zavatra vaovao zany ianao. Satria Andriamanitra rery ihany ny tompon'ny fanavozam-piainana mahagaga. Matokisa an'Andriamanitra. Amen. Zay izy io avagny nouvelle saison. Ary tokony ho hita amin'ny fiainanao zany fiainam-baovao zany. Antragno ho anao zay manana zanaka, mba mahaiza mba miresaka milamina amin'ny zanakanao. Misy zao ray aman-dreny tsy mahay miresaka milamina amin'ny zanany, fa tsy maintsy mitabataba. Ohatra izao magniraka hoe mba atero aty zavatra io. Tsy voateniny zany raha tsy hoe nareo anakaiza ny sofinareo e! Eto aty hoa io. Mahafinaritra anazy mihitsy le mivazavaza. Asanao izy mba ianaro kely ndray mba tsy mivaza. Hitanao anao le mivazavaza igny, ny fidoboky ny fonao fois 10 fois plus sa 4 fois plus. Mahatonga ny olona tratrana palpitation le mangovotra manao anareny, matetika izy regny olona masika. Olona tia mivazavaza. Dia lasa mitombo le fidoboky ny fo, dia lasa misy effet aty amin'ny tagnany aty, lasa mangovotra izy ny afarany. Zany hoe lasa misy effet ny any amin'ny fahasalamanao agny le izy. Ka raha tegna manana an' Jesosy ianao, matokia an'Andriamanitra e. Resa mora izy. Raha tegna mino an'Andriamanitra ianao, hain'Andriamanitra mampahindra io zanakanao io. Mba teneny mora izy. Zanako, tsy voatery anambitamby ianao fa ataonao entitra tsara. Zanako, mba atero arivo ery azafady. Ho ito aty ho izavatra io. Fa tsy voatery hoe atero aty ho azy io. Ianao. Tonga dia miova tampoka zany le atmosfera. Mba mianara koa misy fotoana mba miteny moramora. Miresaka mivadinao anao mba mianara miresaka moramora. Amen. Ary misy koa karazana ankonana tsy mahasaky miteny vadiny izy raha tsy hamason'olo. Misy olo manana fazarana ohatr' zany. Ohatra hoe masona fianakaviana, amasona rahalahy, amasona rahavavy, amason'olo ihany izy vao mahay magnanatra. Tahin' Jesosy anenao. Misy amintsika reo tsy mahay mifamaly raha tsy hamason'olo. Hiditra nouvelle saison anao io e. Dia mba mianara mba kalma tsara, mianara mba mampitono ny fonao, mianara manavao ny fisainanao. Amen na? Dia avy eo manarakaraka an'izay mieza magnadio ny fonao. Rehefa hiditra agnatina nouvelle saison zany, io raha indesina akagny voalohany, toe-po. Ndresako anao zany fa agnisany ny safidianan'Andriamanitra any Josefa nalefa tany Ezipta. Satria ny dikany hoe Ezipta matetika dia toerany fahalebiazana. Zay le Ezipta satria tamin'ny fotoana io Ezipta no premier puissance mondiale. Ezipta ihany koa dia azo lazaina hoe toerana anehoan'ny tompony voninahiny. Satria tao no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Fa kay mbola azo resegna ny Andriamanitra farao. Amen. Tsy ny olona rehetrarehetra nefa no alefan'Andriamanitra any Ezipta. Ny Ezipta amin'ny fampianaran'olona sasany dia amin'ny endrika hoe fahotana sy ny sisy. Fa eto ndray za hampianatra anao fa Ezipta dia toerana fisandratana. Tao no nisandratan'i Josefa.
Ezipta toerana fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, nampafantarin'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Ezipta fa lehibe izy noho ny Andriamanitra Farao. Amen. Ny safidiana manokana nalefa tagny Josefa satria avana Josefa nanana toe-po tia mamela heloka. Tsy mpitahiry fatezerany, mpamela heloka Josefa. Vakio ny baibolinao fa Josefa dia tena tsara mba nametraka teniny na hoe faranteny tamin'ireo rahalahy hoe hitany lisany amin'izay ny vazansy. Tratsako lisany. Non. Nitomagny ary nataony nalahelo ny amin'ny zavatra nataon'ireo rahalahy reo fa tsy nanao vazansy. Jerevo dia n'izao raha te hisandratra ianao amin'ny 2025 io, mba jerevo kely ny toe-ponao sao dia tsy mahavita mamela heloka. Ary Josefa ihany koa dia lehilahy tsy mba nivadika. Hitantsika zany tantara zany, nanoloana ny vadin'ny Potifara fa izy tsy nivadika. Mitovy tsy misy valaka amin'izany Davida, mpanjaka. Maro ange ny olona tokony misafidiana ho mpanjaka fa tsy nanana an'ilay toe-po nananany Davida. Davida dia nirahana ny papany, tsy manirahana normal fa sady nampanarahana fagnilikiliana. Satria tsy zanak Davida, tsy zanak Jese tamin'ny vehivavy tan-tragno tao Davida, fa zanak Jese tamin'ny madamo hafa tambadika tagny. Dia tsy tian'ilay madama be tan-tragno tao ifangaroaro tamin'ny zanany, dia aleo arikoziny i Jese papany ity Davida ty alefa miandrondry. Fa jerevony toe-pony Davida fa nateo ary zany fagnilikiliana zany nanrasany tsara foana ny ondriny papany. Fa tsy hoe nisy ny livreny tambadika tagny hoe nalefa nitafarifangana ao 570. Nateriny antsokisoko tagny amin'ny abatoara ony ondry 500. Tsy nanao an'izany Davida. Jerevy ny témoignage nanoloana ny Saoly. Rehefa hiady tamin'ny Goliaty izy dia ozy hoe ny mpanomponao ke io Saoly ny andro ny ondry ny ray ny tany antsaha. Ndray andro izy nisy liona saika nyramatra ny ondry. Dia nisamako teny am-bavany ary nivonoko. Nahatoko Davida. Dia tsy nahagaga raha izy noho ny fidin'Andriamanitra. Nalahatra teo daholo zanak Jese. Dia nalefa tamin'ny devant Samuel. Samuel moa le maheno direct n'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra mantsy Samuel, non, tsisy namba raika amin'ireo izy. Dia farany nanontany Samuel, ireo ihany va tompoko ny zanakao? Misy raiky zay nahilikilikako lasa agnaty ala. Izy moa ko efa hainareo ihany zaza tantsiniky izy dia nantsiniky. Ay, mba antsovo antsiniky hoe izy ozy ny Samuel. Dia nampagnirahana olona nahaka ny Davida avy agny. Vao tonga teo dia nidina ny feon'Andriamanitra hoe io osory izy fa io no izy. Fa ino loatra, tsy zavatra taty ivelany zany no nitadiaviny fa zavatra tao anaty fo tao. Ary nitenen'Andriamanitra tamin'io, anareo olombelona ozy mijery ny endrika ety ivelany fa izaho Jehovahandriamanitra mijery ny ao anaty lalin'ny fo. Ka raha hiditra agnaty saison vaovao ianao ho agny amin'ny destineny fiainanao ianao, diovy ny fonao tompoko. Mba miangavy atsika jiaby reo. Mba diovy ny fo. Tsisy tombotsoa azonao agnatina fo maloto zany. Ary manakagna fiainana zany, manakagna valim-bavaka zany. Fa diovy ny fo. Fahatelo manomboka eto ianao miala veto, manomboka maraigny latsinainy mba mividiana ianao agenda kely karaha ny reto. Mba mividiana agenda kely karaha ny reto. Atao mavaovao tsara. Izy reto misy mba magnaraka taogna zay hoe 2025. Dia mividiana stylo. Mba hovao kely fiainagnanao fa tsy mikoraze le bras foagna io anao. Dia ataovy zavatra omby tsara agnaty poketranao. Dia raha mandeha ianao mba mahita an'iregny misy tokotany ny amidin'olona dia mba sorato kely agnaty riziko ao hoe tokotany, numéro téléphone, quartier, Ankiriry, tragno 2 étages, numéro téléphone, nananana. Ataovy akao. Na tsy mpivarotra tragno ary ianao, na tsy mpividy tragno ianao. Fa tsy hainao zay anambinan'Andriamanitra anao amin'ny nouvelle saison io.
ho avy fotoagna te hividy tragno anao, te hividy tomobily, te hividy raha, agnaty agenda fogna anao mamadiky direct anao magnantso raha ifandakoronao fogna olo voagaga ho aminao ane zany fahasoavana zany. Tombony anankiray faharoa amin'izay zavatra zay koa, mety misy olon-kafa mety mila an'io zavatra io. Mety hiteny aminao izy za ira nga te hividy moto dia anao mamadika kely an'ilay agendanao ndraiky ity misy contactan'olo mivarotra moto, andraso antsoko. Dia mety azahoanao zavatra kely igny au moins tahiny tompo ianao. Dia ohatran'izany entranetrany mba soratanao agnatin'io agenda kelinao io koa le raha jiaby mba tianao hiaingana, tianao hitranga mandritry ny taogna 2025. Mba manomboka soratanao koa hoe mba anagna olon-tina amin'izay aho, magnaja anahy, magnasa zaho mikajy volany. Io boko dra farina tela viavy saika mikajy vola. Tahiny tompo anehinao. Soratanao agnatin'ny agendanao koa hoe mba hiteraka amin'izay, mba ho bevoka. Mbola tegnan'izay. Soratanao agnatin'izy koa amin'izay mba havita tragno vato, vita mariazy. Mba soratanao agnatin'izy koa amin'izay mba ho zao iry, soraty. Fa na Andriamanitra raha lasana bavy tsy mametraka ambanin-javatra ny soratra. Ary raha riva moa za andeha hitondranao mihitsy amin'izay karazana révélation zay mihitsy mahakasika ny hoe nouvelle saison, sady misy fagnamasinana mariage aketo ariva. Mba sivy bravo mafy be. Amen. Nanambady eky manina zare sy vadiny. Mba sivy bravo mafy moa e. Ya. Teneno amin'ny akaikinao lasan'olo emanina eo e. Tenelo anao tsy vola ho. Manambady nga. Ya, tsy hoe hanambady fa manambady, vita soratra tagny amin'ny commune omaly. Fa misy boky agny tsy matoky an-tagnany agny boky zay. Amen. Dia eto zareo raha riva amasinina tokantrano. Dia hizara révélation lalina ho antsika rehetrarehetra za. Ho an'izay mba tia hagnatriky mariazinjare zay ko tengala famatra mba tonga avakeo aveo. Amen, amen, amen. Ya, raha riva zany zay manomboka amin'ny roa ora ny fotoanantsika eto. Ny navansegna kely zany fotoagna raha riva. Satria mbola andeha hagnano fety koa zareo amin'ny 4. Dia natao lolo hely fotoana, dia mitohy fetinjareo aveo anao koa sady tahin'Andriamanitra agnatin'izay. Ary za dia tena mba mampirisika atsika rehefa naza mba mipetrapetraka tsony amin'ny 2025 io. Aza vela andalo fotsiny hoe mba jerevo zany zao hoe tapitra zao ny taona. Mba inona ny zavatra niova tamin'ny fiainanao? Mba ino raha mba natsanganao? Ataoko sangisangy foagna matetika na fivarotana charbon mbo tsy tafatsanganao. Nefa dia nisy nanangana. Na épicerie kely amoron-dalagna aby tsy voatsanganao. Nefa dia misy manangana. Na dia fivarotana kely tsotsotra tsy voatsanganao. Satria neverinao fa tsy olo karanao io magnano zegny. Everinao fa olo-kafa ny tokony ho daimbaly eto amin'ny tanàna. Everinao fa olo-kafa ihany no manana fahafahana magnano raha tsara. Ndana mba manangana. Aza manaiky. Tovy amen. Aza petraka tsony hoe olona tsotra zany ianao fa olona manana ny maizy ianao io. Dia aza monmonina. Atsangano amin'ny alalana vision. Atsangano amin'ny alalana discipline. Ary atsangano amin'ny alalana fatokina n'Andriamanitra. Aza sarahana amin'ny Jesosy fiainana. Ampitomboy fiainam-bavaka. Manaova misimisy kokoa amin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Ny fahazotoana mamonjy fivorim-bavaka aza atao tapaka. Te hirizy foana ny hafananao mandrapatonga Jesosy amin'ny rao lanitra. Dia ho hitanao fa ho nouvelle saison foana fiainanao. Asitsika bravo mafy be ho an'Andriamanitra. Ndao hitsangantsika ankalazan'ny tompo. Ndao mba hivavaka. Raha natsapy ianao hoe nare fampianarana androany. Tiako mba ho tonononao amin'ny vavanao androany Jesosy eo. Hoento amin'ny saison vaovao hoe ny fiainako. Ampianaro za fanamasina. Mba haiaina amin'izany atao hoe nouvelle saison za. Jesosy malalo. Mangataka ny herinao aho. Mangataka ny osotrao aho. Mangataka ny fahasoavanao aho. Irotsaka amin'ny reto zanako reto. Ok'Andriamanitra mba hisokatra amin'izay ny sainy tsiraray avy. Mba hisokatra amin'izay ny fatakarany tsiraray avy. Tsy hijanona tsony tompo ao anaty fahavarimbarianana.
tsy janona tsony jesosy ao anatina fahakiviana fahamasinana vaovao fahamarinana vaovao diovy amin'ny ranao zay jesosy malala matoky anao zay misy saotra dadamalala sekenao tompo fandrampona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy ilaiko ny hatsarana misaotra tompo misaotra fanamasina any amin'ny androandroany zay nandrenesanay ny fiainanao nandrenesanay ilay teninao nandrenesanay ny fahatsaranao ary apetraky ampelantananao no avinay tompo misaotra tompo amin'ny anarany Jesosy amen tia tanana mahafoan'ny tompo a mazotoerantsika rehetra hiditra amin'ny filazantsika no sady omany ny ampelantananao no fanatitra ao a raha-pitso maraina magnatanteraka maraim-baovaotsika etsy amboly madinika manomboka amin'ny 2 heures sasany ary ny atalata ariva salama mazatratsika manomboka amin'ny 2 heures sasany ariva no sady manao réveillon tsika amin'io a ane hatrany amin'ny 4 heures sasany alina antsika zany mety mbola ao amboly madinika ao a arakarak'izay afanampotsika miaraka amin'ny tompo ao dia ny andro ny 1er janvier mba sivy bravo mafy be a mba miinvité anao za miinvité anao zay mivady a mba tongava mba hiaraka ho tsofona ranontsika amin'io satria miditra taom-baovao ianao amin'io a dia manomboka amin'ny 1 heures sasany maraina fotoanantsika ry amboly madinika tongava alohaaloha am'izay mba mahazo plasy ianao ho izy tsodrano manokana ho atao ho anao zay mba tia hita an'le nouvelle saison amin'io andro ny 1er janvier io tsika mandray an'izay zavatray dia tongava maro a dia ohatran'izany koa rehefa après fifadikanina dia ho isy tsodrano sy osotra ngezabe ho zaraina amintsika satria anatanteraka 21 jours tsika mandritra ny mois de janvier homano denizao ny fo mampananao a ny programmanao a ary raha afaka maka congé kely any ampiasana mihitsy dia mba ampidira congé amin'ny mois de janvier io a tahiny Jesosy anetsika rehetrarehetra asivy tia-tanana mahafoan'ny tompo raha riva amin'ny 2 heures sasany a fotoanantsika eto a ary ariam-boly madinika riany koa manana fotoana kotsika agny a manomboka amin'ny 2 heures sasany a ho tahiny tompo any zasanao a azadigno raha-pitso maraina ny maraim-baovaotsika raiso ny fanatitra ao a ivavaksika fanamasinao misotranao zay raha afaka natanteraka fanatitra amin'ity ankehitriny ity raiso tompo zany famafazana ataonay zany mba homendrika eo anatrianao mitondra fitahina ho an'ny tsiraray avy mitondra fahasoavana fanambinana ery mahagaga mba hidiranay eo amin'izany nouvelle saison zany amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia tantazitsika zay fanatitra zay a ao anatin'izay Fidela
fiterana mampahery ny ankizy falifaly tanora falifaly aman-dreny falifaly be falifaly be falifaly jiaby falifaly falifaly iteran Jesosy ankizy falifaly tanora falifaly aman-dreny falifaly be falifaly be falifaly jiaby falifaly iteran Jesosy oh choses rehefa mitery oh choses rehefa mitery oh choses rehefa mandihy oh choses rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny senay amin'ny herinay no iteranay tomponay oh choses rehefa mitery oh choses rehefa mitery oh choses rehefa mandihy oh choses rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny senay amin'ny herinay no iteranay tomponay. Amen. Eto anatrehan'ny tompo no itsinjako santany eto antany ira fiterana tsy mitsanona raha tsy anatantrany eto anatrehan'ny tompo no itsinjako santany eto antany ira fiterana tsy mitsanona raha tsy anatantrany autre chose rehefa mitery oh chose rehefa mitery oh chose rehefa mandihy oh chose rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny senay amin'ny herinay no iteranay tomponay autre chose rehefa mitery oh chose rehefa mitery oh chose rehefa mandihy oh chose rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny senay amin'ny herinay no iteranay tomponay. Amen. Teneno aminay akaikinao tsy maintsy mandresy ianao hoe tsy maintsy tahin'Andriamanitra hoe ny fiainanao na zovy faly na zovy tsy faly hoe tsy maintsy miovy ianao maro tonga amin'ny nouvelle saison dia sady tsofirana izy hoe manaraka antsika ny fahasoavana Bible ho an'izay afaka mijanona moa zany dia miangavy antsika hiara isakafo mipetraka ambony seza antsika mandray sakafo fa tsy milarina